pasika ho antsika. Fandarana manokana arahanao eto amin'ny Opfer Radio. Pavovony Plesty pasika ho antsika. Mbola faly miarabantsika rehetra indray zahay eto amin'ny Opfer Radio. Tratran'izao fetin'ny Pasika izao sika. Ny Pasika izay atsiarovan'izao tontolo izao ny nahafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazofijaliana. Zava-nisy zany ary tsy azo lavina teo amin'ny tantara fa tonga teto amin'ny tany tokoa Jesosy Kristy ary maty noho ny fahotantsika tsiraray avy, nombona teo amin'ny hazofijaliana kanefa tsy nijanona tao amin'ny fasana izy fa nitsangana indray. Amin'ny teny itentsika dia mahafaly antsika ny miaraka amin'ny pasteur Samuel Lala James izay hitondra famelabelarana fohifohy amintsika. Mialohan'izany nefa dia manasa antsika hiaino ireto hira manaraka ireto. Matthew hai nuni hatsarani haleme panahi natsakalirani nuni fahutako izi nuni sulu favavono afakao tena afakao afakao Matthew hai numi zao lalani izi tena sahi natulunya ni hani nuni fadisuku izi nuni sulu tuntulu afakao afakao tena afakao afakao Matthew hai nuni hamurani nyaki mahitahi nondefi chachani nuni halutuku nyantsu aziau Matthew hai nuni herintsani
akanzo fijalina ilay zanak'andriamanitra nanolotena notsaraina nokapoina sy noesoina ahanafitra ny ainy zao tontolo izany kanefa izamono ino zany afatra izany misy tohina amariny antsataobe sanohany fioriana sanohona fibebahana anambarana ny lasantsika hatrizany telibola mbola misy ny fotoana manatona mba ho raisina iandrenao ilay jesosy mpamonjy befity manjakatiana dera aleluya aleluya resony fanao tanjakiny sainaka hitantanany dia lay jesosy be famindram-pono amin'ny falifaly anao indray atsahano ampanginonao liza resony fitiavany jesosy tomponao manekeny fitorana so izay omeny anamaivana ny akasikasi-piainana kanefa izamono ino zany afatra izany misy tohina amariny antsataobe sanohany fioriana sanohona fibebahana anambarana ny lasantsika hatrizany telibola mbola misy ny fotoana manatona mba ho raisina iandrenao ilay jesosy mpamonjy befity katsa emakaikinao izay rehefa maty hoana mitsangana hatolory ny fonao fazady mangatakandro ny ampitso lava bitsibitsika satana hamonanana soanao mangina reny tompo nampanota siparia sy azy anao volonano metoetra so sy vaovao anamasina fokorena fitoetranao kanefa izamono ino zany afatra izany misy tohina amariny antsataobe sanohany fioriana sanohona fibebahana anambarana ny lasantsika hatrizany telibola mbola misy ny fotoana manatona mba ho raisina iandrenao ilay jesosy mpamonjy befity ao antokatranona saina eo akanzo fijalina aina sarobidy ratsy manatsiny mantokamonjenana tory ao antokatranona laza naizanaiza lehana misy erytsy ho takatriny saina eo akanzo fijalina aina sarobidy ratsy manatsiny mantokamonjenana sanohany fioriana sanohona fibebahana anambarana ny lasantsika hatrizany telibola mbola misy ny fotoana manatona mba ho raisina iandrenao ilay jesosy
sompamonjy befity ry mpianajaina isany isika rehetra izay manaraka hatrany ity fandarana ity fifaliana ho ahy hatrany miaraka amintsika ary dia andeha hiara hianatra ny tenin'andriamanitra indray isika nampitsindraina ny lohateny hoe ilay zanak'ondrin'andriamanitra kanefa mialohany irahantsika mamakafaka sy mandinika izany dia andeha hivavaka isika. Ry tompoandriamanitra eo apetraka eo ampelantananao indray ty fiaraha mandinika ny teninao ity koa aoka ny fanahinao masina no anokatra ny fonay hanomana ny fonay rehetra mba handraisanay izany teninao izany hitondra fiainam-baovao anay rehetra satria tononona amin'ny anaranao Jesosy anivavaka izany. Amen. Ry mpiaino ajaina isany rehefa hiatrika ny Paska ny kristianina dia matetika manokana herinandro mba handinihana ny fiainan'i Jesosy ary dia tsy ahivona mandritra izany fotoana izany ireo lalana nandalovany sy ny fahoriana izay nozakainy. Isan'ireny ilay fanasana fara niarahana tamin'ny mpianatra Jodasy sy ny teti-dratsiny, ny nisamborana an'i Jesosy, ny fitsarana tsy ara-drariny izay nampiarina taminy, ny nampiakanjona azy akanjo volomparasy, ny fanesoana sy ny fimehezana ny kapoka tsy nisindra-fo, ireo herisetra isan-karazany toy ny vono, fandrorana, te-amaina, fanivaivana sy ny maro samihafa izay tsy voatanisa dia niafara tamin'ny fametrahana satro tsilo teo amin'ny lohany dia nokapohina izany satro tsilo izany mba azontsika an-tsaina ve ny filetehan'ireo tsilo teo amin'ny lohan'i Jesosy ary dia nampipatrapatraka ny ra teo amin'ny androny. Rehefa avy eo dia nofatsihana ny tongony aman-tanany dia nampisotroana vinaingitra izy rehefa niantona teo ambony hazo fijaliana ary dia nofaranana tamin'ny fandefonana ny lanivony izany herisetra izay natao tamin'i Jesosy izany. Ry hava malala isany izany no niaretan'i Jesosy ho antsika satria fitiavana hamonjy ny taranak'olombelona no tao ampony. Tena zava-dehibe tokoa no mandinika izany fiainan'i Jesosy izany mba hatsapahantsika ny alala ny fanoloran-tena nataon'ilay mpamonjy antsika rehefa hiatrika ny fetin'ny Paska. Fa andeha apetratsika ny fanontaniana hoe inona marina moa no hevitra fonosiny hoe zanak'ondrin'Andriamanitra? Rehefa niteny ny Jaona mpanao batisa tao amin'ny Jaona toko voalohany ka ny andininy fa 7:20 sy ny 9:30 dia izao no voalaza hoe no ny ampitso dia nahitan'i Jesosy avy nanatona azy Jaona ka hoy izy indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay nanaisotra ny fahotany izao tontolo izao. Ary no ny ampitson'iny i Jaona dia mbola teo ihany niaraka tamin'ny mpianany roalahy ary nahitan'i Jesosy nitsangatsangana izy ka niteny hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Raha niteny izany Jaona mpanao batisa rehefa nahitan'i Jesosy, ny tao an-tsain'ireo jiosy izay nihaino azy voalohany indrindra dia ny amin'ilay fanatitra natolotra izy ireo tao amin'ny tabernakely. Rehefa niatrika ny fetin'ny Paska izy ireo dia ny noeritreretiny voalohany indrindra dia ny famonoana zanak'ondry izay nampahatsiaro ilay alina farany hivoahana ny tany Egipta. Ry hava malala isany mba hahafantarantsika bebe kokoa any Kristy sy izay nataony ho antsika dia mila manomboka any amin'ny testamenta taloha isika. Misy fomba mampanao mantsy izay nampianarin'Andriamanitra ny zanak'Israely momba ny planiny fanavotana dia izay nataony tao amin'ny tabernakely na ilay trano ilay fihaonana.
misy fanatitra manokana natolotry ny mpisorona ho an'ny vahoaka, dia nasaina nitondra fanatitra isan'andro maraina sy hariva, dia zanak'ondry tsy misy kilema izay hitadiavana famotram-po sy famelan-keloka teo anatrany'Andriamanitra izy ireo. Ao amin'ny Eksedosy 7:20 ka 9:7 ka hatramin'ny 12:20 no misy izao vaky teny izao izay vakitsika amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: ary izao no atolotrao eo ambonin'ny alitara zanak'ondry izay herintaona 2 isan'andro, koa ny zanak'ondry ray dia atolotrao amin'ny maraina, ary ny zanak'ondry iray kosa dia hatolotrao amin'ny hariva, miampy koba tsara toto ampahafolo ny efa, voaharo amin'ny diloilo no fiazana ampahefatry ny hina, sy divay ampahefatry ny hina, ho fanatitra hidina miaraka amin'ilay zanak'ondry iray. Ary ny zanak'ondry faharoa koa dia atolotrao amin'ny hariva, izany dia ho fanatitra mandrakariva dorana manontolo izany. Ry mpiaino malalisany, izany fampianarana izany dia nentina nampahatsiaro ny zanak'Israely fa misy mpamonjy ho an'izao tontolo izao, izay nomanin'Andriamanitra hatry ny ela, dia ho tanterahany amin'ny fotoana voatondro. Efa nisy teny fikasana nomena hatrany adena mantsy ry mpiaino malalisany, arak'izay voalazo amin'ny Genesis 3:9-5 manao hoe: dia hampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany, izy hanorotoro ny lohanao ary ianao kosa hanorotoro ny ombelahy tongony. Mampiseho an' Jesosy Kristy ilay taranaky ny vehivavy izay hamono sy andevina hanorotoro ny lohan'ny Satana, araka ny voalaza ao amin'ny Mateo 1:20 dia izao ny voalaza izay nahatanteraka izany teny fikasan'Andriamanitra izany. Hoy ny vaky ny teny amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: fa raha mbola ny saina izany izy, indro nisy anjelin'ny tompo niseho tamin'ny nofo ka nanao hoe: ry Josefa zanaky Davida, aza matahotra hampakatra ny Maria vadinao, fa ny zaza ao an-kibony dia avy amin'ny fanahy masina, ka hiteraka zazalahy izy, ary ny anarany ataony hoe Jesosy, fa izy no hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany. Mazava eto izany ry hava malalisany ny planina nahatonga an' Jesosy ety ambony tany, fa ny hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany. Rehefa tonga ny fotoan'andro dia tanteraka ara-paky teny izany rehetra izany. Ao amin'ny Romanina 5:9-9:7 dia hoy ny vaky ny teny hoe: fa fony mbola tsy nanan-kery sika dia maty Kristy tamin'ny fotoan'andro hamonjy ny ratsy fanahy. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Koa mainka aza ny hamonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny rehefa no hamarinina tamin'ny rany isika. Ry hava malalisany, izany no asehon'ilay zanak'ondry tsy misy kilema, natolotra isan'andro, ho famelan-keloka sy ho famonjena ny olombelona tamin'izany fotoana izany, fa taondindona mampiseho an'i Kristy izany, izay natolotra ho fato antsika, ary tsy misy fotoana izay tsy ilantsika izany, fa isan'andro, araka ny voalaza teo hoe isan'andro dia atolotra ilay zanak'ondry tsy misy kilema, mba hitadiavana famelan-keloka sy famonjena ary fanavotana ny olombelona. Ry hava malalisany, efa naminany ny amin'izany koa ny Isaia mpaminany, araka ny voalaza ao amin'ny Isaia 7:15-7 ny tapany voalohany manao hoe: nampahoriana izy nefa tsy ny loabava, tahaka ny zanak'ondry entina ho vonoina. Inona zany ny tena anjara toeran'ity rany zanak'ondry ity, satria ilay zanak'ondry dia tsy maintsy ho vonoina, ary toy ny tamin'ny andro izay ivoahan'ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta, no vonoina ilay zanak'ondry, dia natentina teo amin'ny tolam-baravarana roa, ary teo amin'ny tatom-baravarana ny ran'ilay zanak'ondry, ka rehefa nandalo ny anjely mpandringana dia
izay nahitana ny raha teo amin'ny tolam-baravarany dia afaka tamin'ny famonoana voavonjy avitra ny lahy matoa izay tao amin'izany trano zany, fa zay tsy nahitana ilay raha natentina teo amin'ny tolam-baravarana sy teo amin'ny tatao-baravarana kosa dia niara ny fahatezeran'Andriamanitra, maty ilay lahy matoa tao. Ry hava-malalisany, rehefa novonoina ilay zanak'ondry ka nametraka ny tanany teo amin'ny lohan'izany zanak'ondry zany ilay olona nibebaka tamin'ny fahotany, dia nalaina ilay raha ka nafafy teo amin'ny alitara. Izany rehetra zany dia tandindona toy ilay hoe napetraka teo amin'ny tolam-baravarana ny rany zanak'ondry tamin'ilay fotoana izay andalovany mialohany andalovan'ny anjelim-pandringana, dia tandindona avokoa izany rehetra zany, tandindona mampiseho ny rany Jesosy Kristy izay nalatsaka teo ambony hazo fijaliana mba hanadio ny fahotantsika ary ho famonjena ny olombelona rehetra. Isika rehetra dia nila izany rano Jesosy izany izay nalatsana ho antsika teo ambony hazo fijaliana. Izao indrindra ny voalaza ao amin'ny Petera voalohany toko voalohany 9:7 sy ny 7. Fa fantatrareo voalohany indrindra fa tsy tamin'ny zavatra mety ho simba toy ny volafotsy na volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondrantena adala izay nolovanareo tamin'ny razanareo, fa tamin'ny ra sarobidin'i Kristy, toy ny tamin'ny rany zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina. Ry hava-malalisany, sarobidy loatra teo anatrehan'Andriamanitra isika, ka dia tsy mba volafotsy na volamena no nanavotana antsika teo ambava teo am-pelantanan'ny Satana, fa ny ranony zanany, ny rany Jesosy izay nalatsany teo Kalvaria, izany no nividianana antsika, nanavotana antsika. Eny, izany rany Kristy izany no nanamarinana antsika, nampihavanana antsika indray tamin'Andriamanitra. Toy izao manko ny voalaza ao amin'ny Romana 5:9 ka hatramin'ny 10 manao hoe fa Andriamanitra nampiseho ny fitiavany antsika, fa fonombola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy, ko mainka aza ny hamonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny rehefa nohamarinina tamin'ny rany isika. Fa raha fonombola fahavalo aza isika no nampihavanana tamin'Andriamanitra tamin'ny hafatesany zanany, mainka ny hamonjena antsika amin'ny fahavelomany ankehitriny rehefa nampihavanana isika. Ry hava-malalisany, sarobidy loatra izany famonjena izay nataon'ilay zanak'Andriamanitra izany, ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay maty mba hamonjena antsika rehetra. Ry hava-malalisany, tena tanteraka raha-baky-teny izany. Ary zao ny voalaza ao amin'ny Mateo 7:15 dia indro ny efitra lamba tao amin'ny tempolo fa tritra ny zararoa hatrany ambony ka hatrany ambany, ny orooro koa ny tany ka nitresaka ny vatolampy. Izany ny zavatra nitranga rehefa voaomby teo ambony hazo fijaliana Kristy, tanteraka ny famonjena antsika, dia tritra ilay efitra lamba tao amin'ny fitoerana masina hatrany ambony ka hatrety ambany. Midika izany fa tsy tanan'olombelona no nandrovitra ilay lamba, fa tanan'Andriamanitra. Tia naseho tamin'izany fa ilay fanompoam-pivavahana tandindony, ilay fanatitra izay natao tamin'ny andron'ny zanak'Israely dia vita hatreo. Tsy nilaina intsony satria Jesosy Kristy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra no efa maty hanavotra antsika rehetra. Tsy ny jiosy ihany no novonjeny, fa ny taranak'olombelona rehetra izay mpanota taranaka Adamaseva rehetra dia nila izany famonjena izany. Ary izao ny voalaza ao amin'ny Korintiana voalohany 5:7, esoriny masirasira ela mba ho vongana vaovao ianareo araka izay tsy mahamisy masirasira anareo, fa voavolo Kristy Paska ho antsika.
ava-malalisany mbola ho jerentsika misimisy kokoa ny amin'izany hoe paska izany amin'ny fotoana manaraka fa ny zava-dehibe izay nilayntsika an'io dia nahafantatra fa lay zanak'ondrin'andriamanitra dia jesosy kristy no efa nanolotra ny ainy hamonjy antsika rehetra mba handraisantsika ny famonjena sy ny fiainana mandrakizay. Inona re no fanapahakevitrisika raha izany nataon'ilay zanak'ondrin'andriamanitra ho antsika? Dia izao no voalaza amin'ny apokalipsy toko 12 ka ny andininy fa 10 sy ny faraika amby 10 izay amarano antsika izao dinidinika izao manao hoe dia nahare feo mahery tany an-danitra aho ka nanao hoe ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamanitsika ary ny fahefan'ny Kristiny satria nazera ilay mpiampanga ny rahalahintsika dia ilay miampanga azy eo anatren'Andriamanitra andro amanalina ary izy ireo naharesy azy no ny am'rany zanak'ondry sy ny teny filazana azy ary tsy nankamamy ny ainy intsony izy na dia fa ho faty aza. Ry ava-malalisany move mba tiana koa ny ho mpandresy no ny amin'ilay rany zanak'ondry izay efa nalatsaka ilay mpamonjy antsika teo Kalvari mba hanadiovana ny fahotantsika mba hisolo antsika amin'ny fahafatesana ka izany rany zanak'ondry zany ilay rany Jesosy izay nalatsa no antsika teo Kalvari no nitondra fiaina mbaovao antsika na nadio antsika ho afaka amin'ny fahotantsika rehetra ary nanome antsika alalana ho amin'ilay fiainana mandrakizay. Engany Andriamanitra hanampy antsika rehetra mba ho isan'ny mpandresy ny fahotana satria aza vela ho very maina ny rany Jesosy izay nalatsaka ho ahy sy ho anao teo Kalvari. Ho tain'Andriamanitra anie izany teny izany andeha hivavaka isika hamezantsika izany rehetra izany. Tompoandriamanitra misaotra anao indray no ny teninao izay nampatsiaro anay ny amin'ilay zanak'ondrin'Andriamanitra dia Jesosy Kristy ilay zanakao izay maty ho anay rehetra, maty teo Kalvari mba hanavotana anay rehetra. Ampio zahay mba handray ampo izany famonjena nataonao izany ary handao ny fahotana, hanolotra ny fahotanay mba ho sasany ny ranao soa indrindra Jesosy. Dia mitahiny mpiaino rehetra omeo anay rehetra ny fiaina baovao no ny amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen. Dia misaotra antsika rehetra indray ry mpiaino malalisana nanaraka izany dindinika ara-tsoratra masina izany dia manome toky antsika fa hotoizantsika indray izany amin'ny fotoana manaraka dia mametraka ny veloma sy ny mandram-piaonana antsika rehetra. Veloma toky. Aza mbola miala fa mbola mitoy ny fandarantsika milohan'ny andresantsika ny fizarana faharoa amin'izao fandarana izao dia manasantsika hiaino ity hira iray ity. I'm nothing on my own. I make mistakes, I often slip. I'm just common flesh and bone. But I'll prove someday just why I say that I'm of a special kind. For when he was on the cross, I was on his mind. Oh,
ry mpiaino anjaina isany sika rehetra izay manaraka hatrany ity fandarana ity dia fifaliana ho ay an-trano ny miaraba antsika rehetra ary manona ny fiadanan'ny tompo antsika sy ny tokantranontsika amin'izao fotoana manokana izao izay andiniantsika ny amin'ny paska izany indrindra mantsy ny lohateny izay rahantsika mandinika androany dia le hoe paska mitondra inona ho anao. Andeha hoentintsika mbavaka izany satria zava-dehibe tokoa ny andiniantsika ny tenin'Andriamanitra ka dia angataka ny fanahymasina isika mba hanampy antsika ahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Hivavaka isika. Ry tompon'Andriamanitra io, sotranao an-trano zahay raha manana tombontsoandray araka hiaratra ny teninao eto, ampitoero nonay ny teninao dia manamasina anay mamindrafo ary mamelany erokay rehetra satria tononona amin'ny anaranao Jesosy sany vavaka izany. Amen. Rehefa manalisany anisan'ny fety jiosy manana ny maizy azy ny fetin'ny Paska ary ny toko sy andininy izay hodiniantsika akatsika lesona androany dia izay hita amin'ny Korintiana voalohany toko 5:7 manao hoe esory ny masirasira ela mba ho vongana vaovao ianareo araka izay tsy mahamisy masirasira anareo fa voavono Kristy Paska ho antsika. Inona re no hevitra zany hoe voavono Kristy Paska ho antsika? Ny teny hebreo hoe pesa no adika ankehitriny amin'ilay teny hoe Paska, izay fandalovana no heviny. Inona teo amin'ny tantara no ahitana izany hoe nandalo, fandalovana? Mampatsiaro antsika ny zavatra voalohany ny tranga rehefa nivoaka ny tany Egipta ny zanak'Israely izay voatantara ao amin'ny Exodus toko 12 izany, ary manasanao aho mba hanaraka ny vakiteny izay ho hitantsika ao amin'ny Exodus toko 12 mitantara ny namoahana ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta. Andiny ny fahefatra no hanomboantsika azy hoy ny teny vaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo. Mitenena ianareo amin'ny fiangonana dia ny Israely rehetra ka manaova hoe amin'ny andro 10 amin'ity volana ity dia aoka samy aka zanak'ondry iray avy izy rehetra araka ny fianakaviany, dia zanak'ondry iray avy no hohaniny isan-trano ary raha vitsy loatra ny iray trano ka tsy mahalany zanak'ondry iray dia aoka izy sy izay namany mifanakaiky trano aminy haka araka izay isan'ny olona. Ny olona rehetra samy araka izay tokony ho laniny avy no hanisanareo ny zanak'ondry. Dia zanak'ondry manahoana no nasaina nalainy zanak'Israely? Zanak'ondry tsy misy kilema dia lahy izay iray taona no halainareo amin'ny ondry na amin'ny osy izy ary hanalany ny ra ka hatentiny amin'ny tolam-baravarana 2 sy amin'ny tatao-baravaran'ny trano izay hinanana azy. Dia ahoana ny fomba hinanana azy? Dia hohanina amin'izany alina izany ny hena. Voatsatsika tamin'ny afo no hinanana azy mba mofo tsy misy masirasira sady ampiarahana amin'ny anana mangidy. Dia ahoana ny fandehany? Aza hanina manta na voandro amin'ny rano izy, fa atsatsio amin'ny afo mba amin'ny lohany sy ny tongony ary ny fadiny. Ary aza asianareo sisa ho tramaraina, fa raha tahiny misy sisa tsy lany ka tramaraina dia hodonanareo amin'ny afo. Rehefa manalisany mahatalanjo izany fomba hinanana ilay zanak'ondry izany, dia eno tsara ny toyny hoe rehefa lany ny sakafo vita ny fihinanana ilay zanak'ondry dia nasaina niomana amin'izay reto zanak'Israely reto. Andiny 12 manao hoe
Ary toy izao no ataonareo raha mihinana azy. Ny valahanareo ho voasikina, ny kapanareo eo amin'ny tongotrareo vonona tsara, ary ny tehinareo ho eny an-tananareo. Dia hohaninareo faingana izy, fa Paska an' Jehova izany. Hay izany rehefa hihinana n'ity Paska ity, rehefa hihinana ilay zanak'ondry, dia hanina faingana, satria handao ny tany Egipta ny zanak'Israely. Andiny 2 sy 7 dia mbola manantitra ihany izy hoe, dia maka hizopa iray fihina, ka hatsoboy amin'ny rà izay eo anatin'ny bakoly izany, ary ny rà izay eo anatin'ny bakoly dia atenteno amin'ny tatao-baravarana 2 sy ny tolàm-baravarana, ny tatao-baravarana sy ny tolàm-baravarana 2, ary aza misy mivoaka eo am-baravarany tranonareo avy ianareo ambara-pahamaraina ny andro. Fa inona no zavatra hitranga? Fa Jehova handeha hamely ny Egiptianina, ary raha mahita ny raha eo amin'ny tatao-baravarana sy ny tolàna 2 Jehova, dia handalo ny varavarana ka tsy havelany hiditra ao an-tranonareo hamely anareo ny mpandringana. Ary raha hanontany anareo ny zanakareo ndray andro any, dia inona hanontany hoe inona re no anton'izao fanompona ataonareo izao? Dia ho lazainareo hoe izao dia famonoana ny Paska an' Jehova, izay nandalo ny tranon'ny zanak'Israely tany Egipta, raha namely ny Egiptianina izy, fa namonjy ny tao an-tranontsika kosa. Rehefa nandre izany ny olona, dia niondrika ka nivavaka. Rehefa malalisany, izay ilay tantara. Ary rehefa dinihana, dia mitovy mihitsy ilay vokabilary nampiasaina teo amin'ny 1:20 hoe Paska an' Jehova, sy ilay eo amin'ny 1:17 manao hoe dia handalo ny varavarana ny mpandringana. Ilay hoe Paska an' Jehova, ilay hoe Pesha, sy ilay hoe handalo ny varavarana, mbola nampiasaina ihany koa ilay vokabilary hoe Pesha, dia nandikana ilay hoe Paska na ilay hoe fandalovana. Rehefa malalisany, raha dinihana izany dia misy heviny lalina ity hoe Paska ity. Ary andeha ho jirintsika reto zavatra telo ireto izay manamarika an'izany Paska izany. Satria ilay Paska dia niraisin'ny kristianina ho fanamariana manokana ny fahafatesan'i Jesosy Kristy, ny nitsanganany tamin'ny maty, ny fanavotany antsika zanak'olombelona. Dia andeha ho jerentsika ireo zavatra telo izay manamarika an'izany Paska izany. Voalohany indrindra dia ny famonoana ilay zanak'ondry tsy misy kilema, izay tandindo ny fahafatesan'i Jesosy Kristy eo ambony hazo fijaliana izany. Ilay andro zoma izay nandefonana an' Jesosy teo Kalvari iny, ka nijoy ny rà avy aminy, izany rà izany dia naseho tamin'ilay rà zanak'ondry izay mampiseho ny ràny Jesosy Kristy, izay manadio antsika amin'ny fahotantsika rehetra. Zavatra faharoa izay voamarika ity Paska ity dia izao: fanatedivenana natentina teo amin'ny tolàm-baravarana 2 sy ny tatao ilay ràny zanak'ondry, dia tsy maintsy mijanona ao an-trano ny mpianakavy, ary tsy mahazo mivoaka ao mihitsy rehefa handalo ny anjely mpandringana. Zava-doza zany raha hoe natentina teo amin'ny tolàm-baravarana ilay rà sy teo amin'ny tatao, kanefa ianao nivoaka ny trano taty ivelany, dia tsy hiaro anao mihitsy ilay rà natentina teo amin'ny tolàm-baravarany tranonao, fa tsy maintsy rihana ianao. Iava malalisany, tandindo ny famonjen'i Jesosy Kristy koa izany rà natentina teo amin'ny tolàm-baravarana izany sy teo amin'ny tatao, move ny ràny Kristy
izay nalatsa no aso anao teo Kalvari, mba hita eo amin'ny tokantranontsika, mba hita eo amin'ny ankonantsika, mba miaro ny fianakaviantsika amin'ny famelezan'ilay ratsy amin'izao andro faran'izao. Eny, ilay ra dia ao no misy ny aina. Ka raha miteny hoe rany Kristy zany dia Jesosy Kristy mihitsy, ilay fiainany Jesosy Kristy mihitsy, ilay Kristy zanak'Andriamanitra, natolotr'Andriamanitra ho mpamonjy izao tontolo izao. Move mba voarainy ny tokantranonao, mba hita eo amin'ny ankonantsika ve izany famonjena nataon'i Jesosy Kristy izany. Jesosy Kristy izay nanolotra ny ainy teo Kalvari amin'izao andro ny Paska izao, dia move mba hita eo amin'ny ankonantsika izany. Ry avo malalisany, fotoana mety indrindra izao handraisantsika an'izany rany Kristy izany, hanadiomantsika ho afaka amin'ny fahotantsika rehetra, mba ho famonjena antsika sy ny ankonantsika. Izao manko ny voalaza ao amin'ny Efesianina 1:1-7 manao hoe, izy no ananantsika fanavotana amin'ny rany, dia ny famelana ny fahadisoantsika araky ny haren'ny fahasoavany. Eny, ny rany Kristy no hananantsika fanavotana. Raha tsy manana izany rany Kristy izany isika, dia ho very mandrakizay. Zavatra fahatelo koa izay marihana amin'ity Paska ity, dia hoe ilay fiainana vaovao rehefa avy nandalo ny anjelim-pandringana, dia afaka madiodio amin'ny famonoana ny tao tokantrano, ary rehefa avy eo dia hivoaka handeha hamonjy an'ilay toerana izay nampanatenan'Andriamanitra hitondrana azy ireo. Izany rehetra izany dia tandindona avokoa. Fa rehefa maty Kristy, nalevina tao am-pasana, nijanona tao am-pasana tamin'ny andro sabata, dia nitsangana tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro, ary izany fitsanganany Kristy tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro izany dia mariky ny fandresena ny fahafatesana, fandresena an'ilay Satana izay loharanony fahotana sy ny fahafatesana. Nandresy izany Jesosy Kristy, ary tsy vitany hoe nitsangana tamin'ny maty izy, fa niakatra ho any an-danitra, mitoetra eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra, mbola manohy ny fifonana ho antsika. Ry avo malalisany, izany fitsanganany Kristy tamin'ny maty izany, move mba mitondra fandresena ho anao koa amin'ny fahafatesana. Raha nandresy ny fasana izy, dia tia hampandresy antsika koa amin'ny fahafatesana mandrakizay, dia ilay fahafatesana izay havery an'izao tontolo izao. Kanefa raha mandray an'i Kristy isika, raha mandray an'i Kristy sy ny fiainam-baovao izay hoentiny, dia ho voavonjy amin'izany fahafatesana izany. Izao no voalaza amin'ny Korintiana 1:5-7 hoe, raha tsy natsangana Kristy, dia ho foana ny finoantsika, ary mbola ho amin'ny fahotantsika ihany isika. Iavo malalisany, zava-dehibe ny nitsanganan'i Kristy tamin'ny maty, tamin'ilay andro voalohany amin'ny herinandro, ilay andro alahady izany, ary ireo zavatra anankitelo izay nitansaintsika teo ireo no manamarika ny Paska, dia ny famonoana an'ilay zanak'ondry izay tandindony ny fahafatesan'i Jesosy Kristy teo ambony hazofijaliana, ny fanantevenana ny rato eo amin'ny talam-baravarana izay mampiseho ilay rany Kristy izay famonjena antsika rehetra, ananantsika fanavotana izay tokony ho hita eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny tokantranontsika, ary ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty, ilay fivoahan'ny zanak'Israely rehetra avy ao an-trano handeha ho any amin'ny tany vaovao izay hitondran'Andriamanitra azy, dia ilay fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty izay avotra ho antsika ary fampanaterana antsika koa fa ndray andro any. Raha ho faty isika, dia hitsangana maty tahaka ny tsanganan'i Kristy koa.
malalisany. Izany no teny fikasan'Andriamanitra. Ary mahafinaritra ilay voalaza ao amin'ny Apokalipsy 1:20 manao hoe dia ilay velona efa maty aho, nefa indro velona mandrakizay sady manana ny fanalahidiny, ny fahafatesana sy ny fiainan-tsita. Ry hava malalisany, izany no entin'ny Paska ao antsika. Dia Kristy velona, efa maty izy kanefa velona indray, velona mandrakizay, ary izy no manana ny fanalahidiny, ny fahafatesana sy ny fiainan-tsita. Movie mba manana izany Kristy izany ao am-ponao ianao amin'izao andro Paska izao. Movie mba Kristy ilay maty ho anao, izay maty teo Kalvari, ilay zanak'Andriamanitra, nanolotra ny ainy, nandatsaka ny rany mba hanadio anao amin'ny fahotanao. Movie mba hita eo amin'ny fiainanao izany. Amin'izao Paska izao dia tokony hisy fanapa-kevitra vaovao ho raisinao, dia ny handehananao amin'ny fiainan-baovao indray. Eny izao ny voalaza amin'ny Timoty 2:2 mahatoko izao teny izao, fa raha miara-maty aminy isika dia hiara-belona aminy koa. Izany ny teny fikasan'Andriamanitra ry havana malalisany. Fa raha miara-maty amin'ny Kristy isika, raha nandray any Kristy tamin'ny fahavelomantsika isika, ka hiara-maty amin'ny Kristy dia hiara-belona aminy koa. Inareny fanapa-kevitra tsara tokony raintsika anio hoe raha izany rehetra izany no zavatra lehibe sy mahatalanjona ary tokony ho fantatsika manodidina ity Paska ity. Voalohany indrindra, andeha hafoitsika ny fahotana, fandrao ho verimaina ny fanavotana izay nomeny Kristy ao antsika, ny rano izay nalatsana ao antsika teo Kalvari. Mandehana manatona azy dia hifony eo anatrehany ny fahotanao. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy, ka mamela ny fahotantsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Izany no ambaran'ny ten'Andriamanitra amin'ny Jaona 1:20 raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy, ka mamela ny fahotantsika ary manadio antsika ho amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Eny fanapa-kevitra izay tokony ho raisika koa dia atoloro azy ny fonao, avelao ny fiadanan'i Kristy hanapaka ao am-ponao, ilay fiadanan'ny olona voavela heloka, ary aoka handeha amin'ny fiainan-baovao. Raiso ny fanapa-kevitra araka ny voalaza ao amin'ny Galatiana 5:20, ary izay no amaranantsika azy manao hoe voaombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana aho, ary tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Fa izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa tia ka nanolotra ny tenany hamonjy aho. Hotahin'Andriamanitra an'izany teny izany ka hitondra fiainan-baovao antsika rehetra. Ary aoka ilay fanapa-kevitra voalaza teo hoe ny fahotanao voaombo niaraka tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, dia aoka tsy verenana intsony, fa aoka Kristy no velona ao anatinao. Ary izany Kristy velona ao anaty izany dia hitondra fiainan-baovao ho anao. Ho amin'ny ankonanao, eny tsy anio ihany fa rahampitso ary mandritry ny mandrakizay. Hotahin'Andriamanitra n'izany teny izany, ary andeha ho fehisika amin'ny vavaka izany teny izany. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra ray be fitiavanao, misaotra anao indray na amin'ny teninao izay mampatsiaro anay fa ianao dia voavono Paska ho anay. Ianao sy ny ranao izay nalatsaka teo Kalvari dia aza vela ho verimaina tompo, fa tahio ny mpiaino rehetra, ny isan-tokantrano mba handray izany ranao izany hanadio ny fahotanay rehetra, ilay rano nalatsaka teo Kalvari. Ary ianao dia hanampy anay mba handeha amin'ny fiainan-baovao, fa izay nandray anao dia tianao mba hanana fiainana vaovao.
dia mitahiny mpiaino rehetra ary aoka ny fahasoavanao aminay rehetra satria tononona sy angatara amin'ny alaranao izany vavaka izany. Amen. Dia ampisaotra antsika rehetra indray ry Peno Malala isany manaraka ny tenin'Andriamanitra izay nahafantarantsika fa zava-dehibe ny noentin'ny Paska ho antsika izay Kristy, ilay Paska vaovao ho antsika dia eganema hitondra fiainam-baovao antsika rehetra izany Paska izany. Dia mirary ny fiadaran'ny Tompo antsika rehetra mametraka ny veloma sy ny mandram-piona indray. Veloma Tompo. Vovony Kristy Paska ho antsika. Tanarana manokana arahanao ito amin'ny Hope Radio. Vovony Kristy Paska ho antsika.